Halleluja, mbola miverina amintsika indray aho hitondra ny fijoroana vaovolombelona tamin'ny faharoa taona lasa angamba zay zaho vao nandray an Jesosy tamin'izay. Vao nandray an Jesosy fa ampatsahivy ny fanahy masina efa nentiko tamin'ny vavaka izay ataoko ao foana koa dia mizara aho fa miteny fampahirezana amin'izay mihaino dia tere-panahy ihany koa izara satria mba ahafantarantsika zany iomanantsika mandrakariva satria tsika zao miandra ny fiavian'i Jesosy ao ihany koa ny fahafatesana izay tsy fantatsika tampoka ny fahafatesana. Halleluja. Fahalohany izany rehetra zany hivavaka tsika, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, ilay tompon'ny fahefana, tompon'ny hery rehetra, ilay Andriamanitra mahafaty sy mahavelona. Indreto izay manantona anao amin'izao fotoana izao, amin'izao maraina izao. Tompo malalo raha izara ny expérience ny nampalalovinao ahy Jesosy dia ka ny herin'ny fanahinao masina, ny herin'ny fanahinao masina no ampiteny ahy. Ampihetreo ihany koa Jesosy ampihetreo ihany koa ny tenako, ny nofiko, ka tsy izany ho hita fa ianao ary ny hafatrao no hikasika ny mpinay no tsirairay avy. Ny hafatrao no andresy lahatra ny tsirairay avy fanahy masina. Asio ihany koa Jesosy mba hafantatra alala fa tsy misy afa-tsy ianao irery ihany ho Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Koa dia mitenena fanahy masina, mitenena aminay fa vonika iainanao izay. Misaotra Jesosy. Amen. Araka ny teneniko teo hoe zaho vao nandray an Jesosy vao vetivety tamin'izay fotoana izay dia témoignage fijoroana vaovolombelona 5 minutes 10 minutes eo ilay izy fa hitako hoe misy zavatra ngeza be tiany Tompo ambara ao anatiny satria ny fiainantsika maha-kristiana dia misy dingana lalovintsika foana eny an-dalana eny ary tsy maintsy lalovantsika mba halalantsika fa raha tsika tsy mandalo an'ilay izy tsy fantatsika. Amen. Ary fampitandremana aizanao ihany koa. Vakiko ny tenin'Andriamanitra Samoela 1:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona. Izy no mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana averiko. Andriamanitra no mahafaty sy mahavelona. Izy no mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Halleluja. Ihana izay tao anatin'ny fantatsika fa tao anatin'ny fitadiavana zanaka izy, tao anatin'ny hakiviana, kanefa kosa dia teo Andriamanitra namaly vavaka azy ka nanome zanaka azy dia nahazo valimbavaka izy ka faly indrindra. Ary ny fivavaka fisaorana nataony eto hoe Andriamanitra irery ihany mahay ny zavatra rehetra, izy no mahafaty, izy no mahavelona. Amen. Ny tondrako ny fijoroana vaovolombelona ilay Nofy zaho ao anatin'ny matory aho dia Niala amina ny Fanahiko. Hitantsika amin'izany za matory dia niala tamiko ny fanahy. Zaho tamin'io mbola nandray an Jesosy vetivety, mbola maro ny zavatra tsy fantatro satria mbola misy ny zavatra zany hoe raha ohatra ka hoe niala ny fofinaiko tamin'iny andro iny dia tsy fantatro hoe aiza no misy hafa. Zao ny zava-nitranga, niala tamiko ny fanahiko dia zavatra hitako maizina be dia lasa dia tanako zany mitsapa le rindrina dia sahalan'ny hoe le tanako ohatrany hoe mandeha, afaka mandalo an'le rindrina zany ianao, afaka tonga dia mandeha amin'le rindrina. Amen. Mitraverse an'le rindrina fa aizina ny hitako, aizina be. Amen. Dia ao anatin'le aizina iny dia mahatsapa zany hoe hoay zary zany zany ohatrany hoe ianao zany, za zany mieritreritra hoe nifoha, ohatra zay zany azoko an-tsaina, za matory zany nifoha, tonga dia azoko an-tsaina hoe ohatrany hoe mifoha automatika aho nefa tsy le vatako mifoha amin'iny fotoana iny fa le fanahiko
tahaka an'izay zany tsika rehefa miala le fofonaitsika le vatana de le juste corps fotsiny le vatana sahalan'ny enveloppe io izay tsy tokony ho fatefatesantsika am'le nofotsika satria ty nofotsika ty de tsisy dikany zava-pona mahafatifaty atsika manamboatra an'io vatantsika io, mbola matiny lamody amin'io vatantsika io, fa rehefa miala ny fanahintsika tsisy dikany io. Amen. Ho lasa vovoka hoe izany tenin'Andriamanitra. Halleluja. Fa ny zavatra zaho zany teo amin'ny vavako hoe amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy satria anaran'i Jesosy de niverina le fanahiko. Tsako hoe na ny tompo nampiteny hoe miantsoa ny anarako tseko fatafateniko de zavatra tsapako ohatran'ny henoko hoe ny zavatra niditra ny anatiko any de naharary be ny lohako, naharary de zaho le marary be lohako zany anatin'ny fanahiko zany niverina anatiko any de miantso ny anaran'i Jesosy aho, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy de nifoha zaho de le zavatra ohatran'ny hoe tsy azoko inona ry zavatra nahazo anaty teo, ka le izy le fanahiko niala mihitsy fa mbola fitiavan'i Jesosy nampiverina fa aizina be ny hitako. Halleluja. Izay zany no nakako ny tenin'Andriamanitra nomeny fanahy masina teo hoe Andriamanitra no mahafaty mahavelona, izy mampidina ho any amin'ny fiainantsika, izy ihany koa afaka maka antsika any raha sitrapony, raha mbola famindram-pony, izy no mampitsangana, izy no mahavelona, izy no mahafaty. Aoka atsika atahotra n'Andriamanitra zay mamono mahafaty. Vakitsika ny ao amin'ny lioka izy miteny an'izay koa angamba hoe fanahy masina mpitadio anaran'i Jesosy. LIOKA12 ya LIOKA12 le izy zay nananaran'i Jesosy ny mpianatra tsy hatahotra olona, tsy hatahotra ny nofotsika io. Le hoe matahotra olona ne tsy hoe zay tsy tianao le olona fa ataonao tsinitsinina satria ianao manan-Jesosy, tsy zay. Fa le olona misakana antsika tsy handeha amin'ny fahamarinana, mila mijoro tsika. Alleluia. Mila mampalala antsika, tsy atahorantsika na izy loatsika ka misakana antsika hoe ianao tsy maninona ne afaka mijangajanga anao. Am'izay fotoana zay hanimba ny ara-panahinao am'izay fotoana zay. Hatonga ny fanahinao any amely zay mila hitsangananao na izy ao amin'ny lohanao. Izay le hoe tsy atahoranao olona ny ara-panahinao satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny LIOKA12-4-5 vakiko. Andininy faha-efatra sy faha-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary lazaiko aminareo sakaizako hoe aza matahotra zay mamono ny tena nefa noho ny afaka izany de tsy mahay manao mihoatra noho izany. Fa asehoko anareo zay atahoranareo, matahora zay manam-pahefana hanary any amin'ny helo rehefa novonoiny eno izaho aminareo matahora azy zay. Andriamanitra zay hanary antsika any amin'ny helo ny tokony atahorantsika fa tsy olombelona, tsy ny nofotsika ty. Satria io ry tenety hoe aza matahotra zay mamono ny tena satria be dia be matimaty ny ty nofotsika ty. Zay mamono ny tenantsika, mamono ny fanahintsika, ny nofo manohitra ny fanahy, ny nofo mamono ny tenantsika, mamono ny fanahintsika io nofotsika io. Io nofotsika ao mitaky atsika, minana ianao, minana zay tianao hohanina, mitaky ny nofotsika andeha hihinana minitra segondra. Halleluja. De mamono le fanahy le sakafo, lasa le sakafo mibana. Mbola matimaty ny nofotsika milamody nefa ny tenantsika tempolon'ny fanahy masina. Zay le mamono ny tenantsika, mamono ny fanahintsika atsika, mamono ny fanahintsika. Satria tsika menatra ho ratsiratsy eo anoloan'ny hafa, menatra ho ratsiratsy eo anoloan'ny vadiko. De inona? De toerintsika manohitra n'Andriamanitra atsika. Nefa izy Jesosy matahora, Jesosy aza matahotra ny vadinao, aza matahotra olona, aza matahotra zay menatrao izy tohizany amin'ny 15 afaka vakinao hatramin'ny farany. Zay menatra anatrehan'olona izy, zako menatra azy ao anatrehan'ny raiko. Halleluja. Aoka atsika tsy ho menatra olona, aoka atsika tsy hatahotra olona amin'ny fanarantsika ny Jesosy.
individuel nidirantsika ny lanitra, tsisy hiaraka izay mivady ty andeha any an-danitra hiaraka hiditra ny lanitra, samy andeha tsirairaitsika, adinina amin'izay nataotsika, ny fanahintsika ny zava-dehibe satria na matory tsika mety iny matory itsika tsy miverina tsony ny fanahintsika tahaka anazy ho fa mbola famindram-pony tombo no amerenany fanahintsika. Amen. Ny fanahiko, ny fanahinao no zava-dehibe. Kaoka tsika atahotra an' Jesosy izay anary antsika any amin'ny elo, atahotra azy tsika miara-panahintsika. Halleloia. Teny amintsika Jesosy mba tena hoe andehanantsika araka ny fanahy. Jesosy mihitsy nananatra ny mpianatra eto satria fantany Jesosy fa rehefa andeha izy dia ireo mpianatra andimby ny asany. Lasa koa ny mpianatra, tsika koa mandimby ny mpianatra. Halleloia. Tsika no fahazavana, tsika no mitory ny marina, mampalala ny marina amin'ny olona rehetra izay mbola tsy mahalala. Ahoana ary ny avovonjy ny fanahin'ny hafa raha tsika tokony hitory ireny tsy mampalala, tsy mampafantatra. Amen. Tsara ny mahay tenin'Andriamanitra, tsara ny mahay baiboly, fa moa ve tsika mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra, moa ve tsika miaina araka ny tenin'Andriamanitra izasy ianao, anisany koa izaho. Alleluia. Amen, amen. Ny fanahintsika no zava-dehibe. Ilay nofy manohitra ny fanahintsika ary mamono ilay fanahintsika, mamono be torimasitsika dia efa ao anatin'izay fa maty ny fanahintsika. Tia sakafo tsika be mihinana loatra tsika dia efa mamono ny fanahintsika. Be lamaody tsika manaraka fanao zao toy izao fa mamono ny fanahintsika, mifanohitra reo. Halleluia. Nofy mahafatifaty atsika ty, vatantsika mahafatifaty atsika ty, ho vovoka. Halleluia. Ka tsika atahotra an' Jesosy, atahotra izay anary atsika any amin'ny elo. Amen. Voninahitra ho an' Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Misaotra amin'ny hafatrao, misaotra amin'ny teninao Jesosy, napitako ny expérience nomenao azy Jesosy mba hiomananay foana satria na matory izay mety hiala amin'ny fanahinay ka tsy fantatray hoe aiza ny hafaranay. Tompo, misaotra fa mampitandrina anay ianao. Alleluia. Amen.